tiako mba hahaizan'ny olona rehetra nyity fa tsy hoe olona kiray fotsiny amin'izay izy mba malaza ny hoe vita malagasy ny valiha. Rariny sady itsiny zany raha ohatra hoe mba samy manana ny daholo ny malagasy rehetra dia mba mampianatra makany ivelany. Teny am-piandrasan'omby aho zany nahatsapa fa hoe azo lalaoviny ty valiha ity. Dia ny sokiriko natao torotena ny tambiny fotoana izany fa tsisy corde taty aoriana zany dia nanomboka nanao corde vy. Izay no nahatonga azy nanome feo ohatran'izany. 1966 nivarotra teo Analakely dia nanomboka nitsetitsetitsy an'ilay valiha. Dia 68 aho zany vao nanomboka nahay nitendry an'ilay valiha. Zay zao ny feon'ilay volo avy any Betsimisaraka ary ty ny feon'ilay volo avy ety Amerina. Ty valiha mahavany ty vao taty aoriana ny foronina avy tamin'ny sin'ny Rakotozafy zany. Misy koa valiha vata hazo mihitsy koa izy le izy fa tsy valiha vy ohatran'izao. Mampiavaka ny feom-balia aloha amin'ny zava-maneno hafa dia izy manome aingam-panahy ary mandrotsorotsy. Ny gasy vatombatotra olona daholo zao mankafy an'io amin'izao andro zao. Ilay izy aloha mora hay satria rehefa mianatra ny olona zany anatin'ny andro 2 volana dia mahay ny hoe hira hoe zay sy malala.